eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia ampifaliana lehibe no anaterako ny arahaba antsika tsiraray avy naiza anarahanao ny fandarana dia tononao aminao anie ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavana ao am' Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ny famindrapony sy ny fitahiny manokana zay nomeny atsika ahafahana mbola miaona amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity. Ka ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa tsika satria mbola nomeny tombonandro havelomana, mbola nomeny famindrapo sy fitahiana lehibe ka mbola afaka velona somatsara trapamindrena tahaka izao. Ankehitriny dia andehantsika hivavaka ary hametraka ny fotoana rehetra ampelantanan'Andriamanitra mba Andriamanitra sy ny Heliny hiasa amintsika, hitany fiainantsika, hamonjy antsika ihany koa mba hatonga antsika handray zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra indray androany maraina. Vavaka asika tompoko. Ry Tompon'Andriamanitra rainay io, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Notahinao ka nomenao ty fotoana androany ity zahay. Apetraka eo ampelantananao tompo ny fotoana, indrindra fanery ny teninao dia hiasa sy anapaka ao anatin'ny tsiraray avy. Mba mindrafo amin'ny olona rehetra Jesosy. Raha misy marary dia antsoka ianao Andriamanitra ary angatahako anasitrany ny olona marary io. Izay manana olana dia vonjenao. Engany Andriamanitra ho fantatray fa ao am' Jesosy tokoa ny lalana, famarinana ary fiainana. Midera ny saotra ny voninahitra ane an'Andriamanitra irery any, ny fanamasina hiasa ao anatina rehetra hitarika anay ary indrindra hiteny amin'ny isam-batan'olona ary ampiteny ny vava mpanomponao ihany koa anao Andriamanitra. Saotra Jesosy io. Amen. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra ary ao amin'ny filazantsara amin'ny Maty toko 7:20 vakitsika manomboka amin'ny 4:40. Matio toko 7:20 dia vakina eo amin'ny 4:40. Zao no vaky le teny eo amin'ny anaran'i Jesosy namakiko izany tenin'Andriamanitra izany. Ny nahasotranan Jesosy ilay zazalahy nampahorin'ny démonie. Ary efa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo dia nisy lehilahy anankiray nanantona an Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao anatin'ny afo ary matetika ao anatin'ny rano. Ary nitondra azy teo amin'ny mpianatra aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika anao taminy hoe: ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-paoviana nitoerako aminareo, mandra-paoviana nadeferako aminareo, ento aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny démonie ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nakao am' Jesosy maningina ny mpianatra ka nanao hoe: nahoana izay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy: no ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatry ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe: mifindra ery, dia ifindra izy ary tsy isy soainareo atao. Eo ny 9:20. Kanefa ny karazan'iny dia tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fifadikanana ihany. Avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io akatsika ny fampianarana indray androany. Ny lohahevitra ianarantsika eto dia atao hitondra lohahevitra manao hoe: manatona eo amin'ny toerana izay misy ny fanatrehan'i Jesosy mba hahafahany mamonjy anao. Averiko ihany, manatona eo amin'ny toerana izay misy ny fanatrehan'i Jesosy mba hahafahany tena mamonjy anao. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra sy milaza tokoa fa na aiza toerana iangonandroa na telo amin'ny anarako Jesosy dia manatrika eo ampovoany. Raha dika tsotsotra zany tenin'Andriamanitra zany dia hoe na aiza misy olona mivory, resy lahatra, mino miantso ny anaran'i Jesosy dia misy fanatrehan'i Jesosy foana
eo amin'izany toerana izany. Zao nefa ny aza tonoana ry havana izay manaraka ankehitriny. Eo amin'ny toerana misy fanatrehan Jesosy dia misy zava-mahagaga tsy takatry ny saina foana tanterahan'Andriamanitra. Misy zavatra lehibe tsy takatry ny saina maha-olombelona ihany koa ataon'Andriamanitra foana eo amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy ny fanatrehan Jesosy. Ary io Jesosy tompo izay ambara amintsika io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa aina ny zavatra rehetra. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny, haintsika rehetra angamba le tenin'Andriamanitra voasoratra ao Matio 5:20 izay milaza manao hoe: makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fantatra sady misy entana mavesatra fa omeko fitsaharana ianareo Jesosy. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany, miantso ny olona Jesosy, miteny amin'ny olona rehetra Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra, zany hoe na iza olona ao anatina fasairanana, ao anatina eta mavesatra, ao anatina olana saribahana, ao anatina famatorana sy geja ataony fahavalony. Dia zao no teny Jesosy amin'ireny olona ireny, makanesa ty amiko izy. Mety efa nitoditodika tokoa ianao, niazakazaka nitady famonjena, nitady fanampiana tamina olona, fa mety zay olona rehetrarehetra nandehananao tohatra ny tsy afaka nanampy anao, tohatra ny tsy afaka mpanapitsahatra ny olanao, tsy afaka nampitsahatra ny adinao akory. Ary tsy vitsy tamin'ireny olona ireny mety mba nampanantenanao any zay natononao, kanefa nandiso fanantenananao ary ka vao maky hitona fakiviana lalina tao am-ponao. Misy namana, misy ny havana, misy ny olona akaiky zay mba nampanantenanao. Tsy ratsy mahafantatra olona, tsy ratsy ihany koa manana olona anampy, fa zao ny azo tonoana, ny olona dia mety andiso fanantenana, ny olona dia mety voafetra ny famonjena sy ny fanampiana anao. Fa zao kosa ny azo tonoana ry havana, Jesosy Kristy le miteny amintsika, miantso antsika manao hoe makanesa ty amiko. Ianao zay manaraka io, mahita ity fandarana ity, zao ny amparako aminao androany, fantatsy Jesosy amin'ny atsipiriany, ny olanao sy ny ady sainao io, ny tebiteby lalanao am-ponao amin'izao fotoana, ianao zay tady kivy, ianao zay efa mamoy fo, ianao zay efa verevitra, manoloana ny tranga misy eo tokantranonao, manoloana ny asa aman-draharaha, manoloana ny ditra ny zanakanao, manoloana ny hoavy ny fiainanao sy ny ankohonanao. Fanta Jesosy zany, ary na ianao zay mitebiteba ankehitriny io ary efa miravoravo tanana hoe tsy hitako zo atao, aombarako aminao androany. Tongava, andao anatona Jesosy, fa izy nefa miteny fa na inona enta mavesatra, ila tsy ho zakanao intsony, andao entina makao amin'i Jesosy zany. Aza manaiky lanjan'io rery ianao fa tsy zakanao io. Zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy, ny rahan'le Andriamanitra rainy avy any an-danitra Jesosy, nidina tetỳ ambonin'ny tany, hitona fanavotana, famonjena ho an'ny fanahintsika, hanafaka atsika teo am-pelantanan'ny fahavalo dia tsisa fa ny devolotra amin'ny fanaratsy. Fa tsy vita zany ihany, fa ankoatra ny fanamonjena sy ny fanavotana ny fanahintsika, dia ny rahan'le Andriamanitra rainy ihany koa Jesosy avy any an-danitra, nidina tetỳ ambonin'ny tany mba hitondra vahaolana, hitondra fanasitranana, hitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra izay mino sy matoky azy. Ary indrindra nahatonga Jesosy samy teny manao hoe makanesa ty amiko nareo rehetra. Zany iny na iza tsy manavaka Jesosy, tsy miteny anaram-piangonana Jesosy, tsy miteny atokom-pinoana Jesosy, fa zao ny teny manao makanesa ty amiko, makanesa ty amiko izy, fa omeko fitsaharana ianareo. Hoy aminao androany, rehefa manatona Jesosy eo amin'izay toerana misy ny fanatrehana ianao, dia tsy maintsy misy zava-magaga tsy takatry ny saina ho iaho, ho tanterahan'Andriamanitra aminao. Eny fa raha maha-olombelona dia izy na mety tsy ho sitrana intsony, mety tsy ho vavaha intsony le olana, mety tsy ho tafavoaka intsony. Fa zao ny aza tonoana, Jesosy dia voalazana fa raha tsy hain'ny olona atao aza, mbola hainy atao ihany koa. Ny tsy voavahan'ny olona intsony, mbola voavahan'i Jesosy ihany koa. Dia izay no mahatonga azy manana fasahiana ary samy laza sy nanoratra ka niteny tamintsika manao hoe makanesa ty amiko, na izy ianao na izy. Tongava ao amin'i Jesosy, manatona ao amin'i Jesosy, fa eo amin'ny toerana misy fanatrehana dia misy zava-magaga tsy takatry ny saina mitrangafonao. Alaiko ohatra zao, ao amin'ny bokin'ny Jaona 1:20 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy telo mianadahy ao, Maria, Marta ary Lazarosy. Ireto telo mianadahy reto dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa olona tena mino an'i Jesosy,
nanana an Jesosy teo amin'ny fiainany, napantsaka an Jesosy tao aminy mihitsy. Fa ndray andro de voalaza ten'Andriamanitra fa tsy teo Jesosy tamin'izany fotoana, fa nandeha tamin'ny toerana hafa. Rehefa nandeha tamin'ny toerana hafa Jesosy de narary mafy Lazarosy. Rehefa narary ty lehilahy ty de voalaza ten'Andriamanitra fa maty Lazarosy. Rehefa maty Lazarosy noho izay aretina tao amin'izay, ka ny olona rehetra efa nitomany, nisaona, nalahelo tao anatin'izany reto anabaviny anankiroa teo Maria sy Marta, nalahelo izy ireo. Kanefa nity zavatra nitranga, tonga Jesosy. Rehefa tonga Jesosy de izao niteny Marta hoe Jesosy eo, raha teto zao ianao tsy maty Lazarosy anadahana io. Fa zao niteny Jesosy, Marta hitsangany any anadahanareo. Fa zao niteny Marta, mbola fitsanganany tenany maty angamba vao mety hitsangana izy. Fa mino zany tokoa zay Jesosy a. De tonga ndray koa i Maria, de mbola niteny toy izany manao hoe raha teto anao Jesosy tsy maty ny anadahanay. De nefa nifantatra io izy fa inona na inona ataonao amin'Andriamanitra zao ankehitriny zao, de mino izahay fa omen'Andriamanitra ray zany. Teo Maria, teo Marta, fa zao niteny Jesosy, andaotsika ho any amin'ny fasana zay nandevenana any Lazarosy. Ny olona rehetra tamin'izany fotoana nanomboka niteny daholo manao hoe nga tsy hain'ity Jesosy ty izay malaza mpanao fahagagana, nga tsy hain'ity Jesosy zay malaza mpanao fanasitranana ity ny manangana zany Lazarosy zany amin'ny maty. Ho hitanao eo ny heriny sy ny fahaiza-manony, hitanao eo tokoa zany zavatra lehibe tanterahany izany. Fa Jesosy tamin'izay fotoana zay niteny manao hoe tsy voalazako fa raha inona nareo de hitanareo voninahitran'Andriamanitra fa izaho izy ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ahako na maty azy mbola ho velona ihany. Tonga tao amin'ny fasana Jesosy, teo amin'ny fasana zay nandevenana any Lazarosy, teo fanatrehan Jesosy. Tonga teo amin'ny fanatrehan Jesosy, nanatrika teo amin'ny fasana nandevenana azy io. Efatra andro nandevenana any Lazarosy, akoatran'izy maty mbola teo ambohatra. Tsy haiko zany efa nisy andro maromaro ange zany no fotoana nafatesany ty lehilahy ty. Raha maha-olombelona impossible, mialatsiny ako amin'ny teny vahiny. Raha maha-olombelona de hoe tsisy hevitra intsony nitsangana zany efa maty ao am-pasany efa nalevony zany. Fa zao mibaikony Jesosy, ndana esoro ny vato amin'ny varavara-pasana. De rehefa nasorona ny vato, natsony tamin'ny fiamahery ilay maty manao hoe ry Lazarosy a, mivoaka ao anatin'ny fasana io ianao. Indray mandeha niteny fotsiny izy, nitsangana ny maty. Profo efa nalevona nandritry ny andro vitsivitsy tokoa Lazarosy. Mbola misy hoe paty ny tarehany, mbola misy hoe feana faty ny tanany sy ny tongony, mbola misy famatorana. Dikan'izay de izao efa tao anaty lamba-paty, efa nalevona mihitsy izy. Fa saingy mampahery de hoe satria teo amin'ilay toerana zay nisy ny fasana nandevenana Lazarosy mifanatreha le zavatra rehetra, de nisy fahagagana nyseho teo, nisy fananganana lehibe teo. Ka hoy aminao zany voalohany, rehefa tonga eo amin'ny toerana misy fanatrehan Jesosy a, de izao tsy maintsy misy zavatra mitsangana eo, tsy maintsy misy zavatra magaga tsy takatry ny saina maha-olombelona miseho eo. Ka izay ny tomako anao androany, andao anatiny amin'ny toerana misy fanatrehan Jesosy. Tongava eo amin'ny fanatrehany, fa zay mahatonga azy miantso mane makanesa ty. Makanesa ty ihany kozy, fa zany menareo fitsarana. Hitatsika zany Jaona 1:10 tokoa. Fa rehefa tena teo amin'ny toerana nisy fasana nisy nandevenana any Lazarosy io Jesosy, de nitsangana lay maty. Zay ny voalohany. Faharoa, hitatsika ihany koa zao lay tantara zay niengantsika tao amin'ny Maty 7:10 manomboka amin'ny 9:4. Teto ndray dia nisy ray mpianakaviana anankiray nanatona an Jesosy, de nandohalika teo anatrehany mihitsy. Nitady azy toerana nisy an Jesosy ty lehilahy ty zany. Ny antony natonga anazy nanatona an Jesosy Kristy ka nitady an Jesosy zany de hoe nampahoriny ny demônia loatra ny zanany, nampijaliany ny devolo ny zanany tamin'ny alalan'le aretina hoe andro be. Io andro be io de mampahory ny zanaky ty lehilahy ty efa nandritry ny fotoana maharitra. Satria matetika ozy rehefa eny amoron'ny rano na eny amorona afo, de ampijalian'le démonie lay zaza, azerany devoly eny anaty rano, azerany devoly eny anaty afo. Mijaly mihitsy le zaza ary maro ny olona efa nanatona anay nisy an'izany aretina izany. Fa isaorana an'Andriamanitra. Zay de nino hoe zay voasoratin'ny Baiboly de hain'Andriamanitra mbola tanterahany.
satria miteniny Isaia 5 ny fanapahana sy ny fahefan'i Jesosy de tsy manam-pataperana mihitsy ozy ny teniny Isaia 5 zany hoe tsy afaka ho tapitra mihitsy ny fahefan'i Jesosy ny heriny ny fanapahana ozy tsy anam-pataperana dikan'izay de izao tsy ho tapitra mihitsy ny fiasany ny heriny ny fahaiza-manaony tsy mitsahatra tsy manam-pataperana fa ny olona indraindray miova hoe taloha ihany misy ny fanafahana taloha ihany angamba misy fanasitranana taloha ihany angamba tokony isy devoly avoaka de zany matetika fa amin'aniny Isaia 5 de miteny mihitsiny fa tsy manam-pataperana na hoe tsy mitsahatra mihitsiny ny fanapahana sy ny fahefana eo am-pelantanana Jesosy ary zany foana ninonay ary mbola sahanay miteny sy milaza mampianatra fa tsy miova Jesosy sy ny heriny satria tsy manam-pataperana fahefana de nentina teo anatrehany nitady an Jesosy ty lehilahy ty hoe Jesosy tompo mitalao aminao ako miangavy anao ako nandoaka teo anatrehany mihitsy ity ray mpianakaviany ty tompoko mamindrafo amy zanako ozy mamindrafo amy zanako lahy fa tena mijaly loatra paoriny demonia izy amin'ny karazana reton'andro be fa ty zanako ty de efa ela ny fatorany zany aretina izany de nanomboka nentina teo anatrehany Jesosy moa zany lay zaza satria teo ny fanatrehan Jesosy rehefa tonga tao fanatrehan Jesosy dia nanomboka ny teneniny zao voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:20 Matthieu 7:20 ary ny teny mafy azy Jesosy de nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana lay zazalahy tamin'izay ora izay niaraka tamin'ny vava vo tonga tao am'le toerana misy fanatrehan Jesosy lay ray mpianakaviana niaraka tamin'ilay zanany mbola voageda sy voafatoky ny fanaratsy voafatoky ny devoly mitondra andro be vo tonga teo amin'ny toerana misy fanatrehan Jesosy izy niaraka tamin'izay ora izay de sitrany na hoe afaka ny famatorany demonia zay namatotra sy nampijaly an'ity lehilahy ity zay ny faharoa etiko manam-pirofo aminao ka iantsoko anao zay manaraka ankehitriny hoe eo amin'ny toerana misy fanatrehan Jesosy de misy asa lehibe sy magaga tsy takatry ny sainy tanterahan'Andriamanitra ary ataon'Andriamanitra foana sangana ny maty rehefa tonga tao ny fanatrehan Jesosy afaka ny demonia no ny teo amin'ny fanatrehan Jesosy ary tsy vitan'izany ihany hoe manangana ny maty na manangana zay efa maty na manafaka ny olona famatorany demonia tsy zany ihany akoriny no ho tanterahan Jesosy sy ataony rehefa eo ny fanatrehany fa rehefa eo any ko ny fanatrehany Jesosy de misy fanasitranana lehibe tsy takatry ny sainy ataon'Andriamanitra ka na ny aretina efa tsy sitrapanafody na ny aretina efa nikity sy namatotra ny taona maro raha vo tonga eo amin'ny toerana misy fanatrehany Jesosy de metsika sy ny asa ny herin'Andriamanitra sitrana ny aretina mitsahatra aloha ranon'aretina afaka daholo ny fanaitainana rehetra pirofo zany any ko ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra Andriamarika 5:5 voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy vehivavy anankiray zay narary nandritry ny 12 taona averiko ihany 12 taona narary ty vehivavy ity nandalo ny fananany rehetrarehetra tany amin'ny dokotera efa nitady mpitsabo maro be nandany vola traizatraiza fa zao mihitsy ny fanambaran'ny baiboly tsy nety sitrana lay vehivavy fa vo mainky ary ny narary zany hoe arakaraky nandehanany fotoana de vo mainky ame marary vo mainky ame lany vola ritra tanteraka ny vola teo am-pelantanany rehefa tsy nanam-bola intsony ty vehivavy ity de la ny aika izy ary angambany araky le fiteny malagasy hoe efa niandry zay kadonany fotsiny sisa le vehivavy hoe izay farany eto sisy tapidalaka le tanteraky tsy tatsonjo eo azo atao fa zao nefa ny zavatra nitranga sy nisy na eny ty vehivavy ty ary nalala mety nisy olona nitory filazantsara taminy mety nisy olona nanambara taminy hoe mbola afaka sitrany io aretinao raha mety namakany am Jesosy raha manatona an Jesosy ianao de afaka ho sitrany hitsahatra ny aretina mampahory anao hitsahatra ny aretina zay manageja sy mampijaly ny tenanao de ndray andro izy de nareta amina olona hoe mitory tenana amy toerana anankiray io Jesosy ka rehefa tonga tao amin'ny toerana anankiray io Jesosy dia niazakazaka lay vehivavy nampiariny le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 1:20 hoe makanesa ty aniko ianareo rehetra miasa fatratra sady mavesatretana
ity vehivavy ty de zao tena masaka tao am-polo mihitsy tao anatin'ny fanany andeha hiazakazaka anatina an'izany Jesosy zany ako, hitady an'izany Jesosy zany ako, ho any amin'ny toerana misy mifanatriany zany Jesosy zany ako, fa tsy maintsy sitrana za. Inona tokoa izy anao zavatra nitranga rehefa tonga atao amin'ny toerana misy mifanatriany Jesosy ity vehivavy ity, olona marobe no nanatrika ny fotoam-bavaka ny fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra nataon'i Jesosy tamin'ity fotoana ity, fa nisisika nitsofoka tany anaty olona ilay vehivavy. Rehefa tonga teo akaikin'i Jesosy izy no tenireny ny lamban'i Jesosy, niaraka tamin'izay dia nisy hery nivoaka avy any anatin'i Jesosy, teny eo ihany sitrana ilay vehivavy izay nararina nitry ny 20 taona. Afaka tanteraka izy ary nitsahatra aloha ranonaretiny. Zao mihitsy ary voalaza tenin'Andriamanitra ny marika 5 io eny amin'ny 7:20 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy na makiko azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy de nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Zay leo amin'ny 7:20. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy de nakeo ivoany ka namaky ny vahoaka ary nanendry azy. Nakeo nanatona Jesosy rehefa nareny tamin'ny olona izy de lasa nakeo aminy, na de efa narary mafy no kikisana retina 12 taona azy de nakeo izy ry aivana zay manaraka hoy amintsika androany. Io Jesosy Kristy tompo izay toriny amintsika ambaranay foana io de mbola tsy miova ny heriny. Profo zany ty zao, tsy tam'izany andro zany akoriny, tsy tam'izay ihany Jesosy manafaka olona manangana fiainan'ny olona zay rafy, tsy tam'izany andro zany Jesosy mamoaka mahafaka ny olona famatorany demonia, tsy tam'izany andro zany Jesosy ny afaka manasitrana olona zay marany. Fa naiza toerana misy fanatrian'i Jesosy mandraka zao itenenantsika zao de mbola manasitrany, mbola mamaolana, mbola manafaka ny olona zay ampahorin'ny demonia Jesosy. Ka hoy amintsika androany, itsy vavolombelona kely amintsika ne etiko manapirofo an'izany fa tena manasitrana Jesosy manafaka Jesosy manangana fiainan'ny olona Jesosy rehefa eo amin'ny toerana misy mifanatrehana. Ndray andro dia nisy renim-pianakaviana anankiray nanatona anay. Tonga tao amin'ny fiangonana de rehefa tonga tao izy de zao mihitsy ny teny voalohany, tonga eto pastera tsy hoe noho ny olako sy ny atoko ihany, fa naheno taman'olona hoe misy Jesosy Kristy tena mitona famonjena sy fanafana, ka ny faniriko sy ny etaetako izy tonga eto ako hitady an'i Jesosy fa mino fa eto izy. No mikagaga be za, mbola sambany eo na taminay vehivavy io, sambany ihany koa fakahita taminay sy tonga tao anatin'ny fiangonana zay misy anay, fa zavatra lehibe miteneniny do nakasika hoe tena zany mihitsy ny tokony ataon'ny olona tonga eto hitady an'i Jesosy fa tsy noho ny enta mavesatry ny olana ihany, fa mangetaeta fiainana mandrakizay, mangetaeta ny famonjen'Andriamanitra. Tonga eto ahozy fa mino fa eto Jesosy ary amonjy anafaka hitany fiainako izy. Ka ny voalohany ataoko hitady an'i Jesosy fa minoko fa hitako azy ty Jesosy. De zao moa ny teneniko taminy, ahita azy miasa amin'ny fiainanao ahy ianao, ahita azy amonjy anao ahy ianao. De zo tantarainy teo amiko ny olana mivady fatorana retina misy mihetsika raindray mivadiny de tonga de tsy mahatsiaro tena ny ampivarotana, ny tsenany lasa mitotongana, tena mitotongana rava ny tsenany, tsy mandeha intsony ny tsenany, lasa rava ny fidiram-bola, tena ny zanany lasa tena voafatotrina olana, tsy fahombiazana fianarana. Tsy hitan'ity vehivavy ty zao natao, de izy nefa ndresy lahatra sy mino hoe asana devoly zany, asana fanaratsy ny ao ambadiky zany, de nivavaka ao anazy zay, nampahery anazy akeo tongava foana eo amin'ny toerana misy fanatrian'i Jesosy. Fa nampahery de zao lay vadiny zay nifatorany fanaratsy io nandritry ny taona maro, mihetsika any an-dalana, mihetsika any toeram-piasany amin'ny fivarotana. Rehefa mihetsika any de tsy tompony tena izy na izy rery any eo de eo miahaka eo ny entana fa izy miafatra tsy tompony tena eny rehefa mihetsika zany aretiny zany. Fa isaorana an'Andriamanitra rehefa tena nangetaeta tonga tao amin'ny toerana misy fanatrian'i Jesosy tao amin'ny fiangonana foana ty vehivavy ty, voninahitra ho an'i Jesosy, resiny devoly, sitrana vadiny, lasa nitahin'Andriamanitra mandeha indray ny tsenany ary ny zanany lasa endry mivaly olana rehetra satria resy tosika ny fanaratsy, resy ny devoly no ninona no ny finoany ty vehivavy ty fa misy fanatrian'i Jesosy, misy Jesosy manatrika anatin'ilay fotoam-bavaka sy tanterahana. Izay no entiko manambara amintsika hoe zay tena mino fa tsy miova ny hery Jesosy sy ny fahefana ary ny fanapahana, fa mbola afaka miasa, mbola afaka mamonjy manasitrana ny olona zay tonga eo fanatrehana izy.
ka hoy amintsika izay manaraka amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra ary ahoana ary natonganao atsapa zavatra lehibe, atsapa fahasoavana lehibe, ahitan'Andriamanitra ny asa tokoa rehefa tonga mifanatrena ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra haintsika lehibre toko faraika amin'ny folo dimy faheniny. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Zay manatona an'Andriamanitra ozy de tsy maintsy mino. Dikan'izay de izao na iza ianao te ahita an'Andriamanitra miasa, te hita asa lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao ianao rehefa manatona an'Andriamanitra hoe amin'ny toerana misy fanatrehan'i Jesosy miantso anao androany manana finoana. Tsy finoana an'aram-piangonana, tsy finoana hoe le pastera na mihetsika ataony ninonao, fa ianao mila mino an'le mahay zavatra rehetra. Mino ako fa eto ny fanatrehan'i Jesosy, le finoana avy any anatinao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hita. Takazay nisy tamin'ny andro ilay vehivavy amin'ny Marka toko 5, vehivavy nararina hatry ny 12 taona, fa Jesosy mihitsy nanomboka ny teny eo amin'ny 4:30 Marka toko 5 de zao ny teny Jesosy manao hoe ary Jesosy taminy anaka ny finoana nasitrana anao mandehana somatrara asitrana amin'ny aretinao. Sitrana ilay vehivavy satria nisy finoana tao anatiny, nisy finoana tao aminy. Zay manatony tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra. Ry havanao tsy miangatra Andriamanitra ary tsy miova. Fa maninona misy olona be dehibe matsapa fahasoavana, matsapa fitahina, matsapa fanafana, matsapa herin'Andriamanitra mikasika azy rehefa tonga anaty tombavaka. Fa maninona kosa misy olona tsy matsapa na inona mihitsy, fa tsy hoe Andriamanitra miavaka, manavakavaka, na hoe Andriamanitra veniny efa niova. Tsia, sady tsy manavakavaka ny tsy niova Jesosy, fa ny problème mipetraka de hoe le olona mihitsy ny tsisy finoana ao anatiny. Fa mila manana finoana aloha rehefa manatona an'Andriamanitra mba ahafan'Andriamanitra mamonjy sy manafaka anao amin'ny famatorana misy amin'ny fiainanao. Faharoa, tsy maintsy miala tanteraka sy misaraka amin'ny fahotana sy ny fanao ratsy rehetra. Raha andeha anatona an' Jesosy tompo ianao, akoatrany hoe mila miaraka amina finoana, de tsy maintsy misaraka amin'ny fahotana sy ny fanao ratsy rehetra. Tsy afaka monjy, tsy afaka hetsika, tsy afaka hiasa amin'ny olona mbola misy fahotana Andriamanitra. Ary matetika eo ny olona mipetraka, misy karazan'olona te hita famonjen'Andriamanitra, te hitan'Andriamanitra hiasa, hetsika eo fiainana, fa saingy ny ota mbola fikiriny ihany, mbola tazominy ihany, mbola be dia be ny fahotana zay tsy fony. Kanefa noho aminao tsy maintsy mifona sy mibebaka ianao ary miala tanteraka amin'ny fahotana. Fahatelo farany, raha tianao hiasa sy hamonjy ny fiainanao Andriamanitra amin'ny fotoana misy fanatrehany, manasa anao zahay tonga avy ao anatin'ny fiangonana zay tsapanao misy herin'Andriamanitra miasa. Io indrindra nanaovako ny filazana hoe izay fiangonana re fiandrona kely zao de manao fitoam-bavaka amin'ny fitoam-bavaka ataonay de atanteranay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay de misy resy lahatra fa eo ny fanatrehany. Ka isaky ny atalata, ny alakamisy, de amin'ny ray ora sasany tolakandro foana ireo fotoandreo, misy fotoam-panafahana lehibe arahana fampianarana tenin'Andriamanitra. Ary izay de misy resy lahatra fa ao Jesosy ny fanatrehany. Ka tongavy ianao zay mahatsapa fatorany demonia amina olana, fikorotam-panambadiana, fikatsoana fiainana, efa rava sy totongana amin'ny fiainanao ve tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony. Ianao zay taizana aretina, ianao zay misy nofo ratsy mamatotra sy mampijaly anao isan-kalina, ianao zay tena ilikiliky ny olona sy atao tsinitsinina, tongavy fa zay mino fa rehefa tonga fanatrehan'i Jesosy ianao de hitsangana amin'ny fiainanao ho afaka fatorany devoly aminao. Tongavy isaka alakamisy ny atalata amin'ny ray sasany, fa ny alahady amin'ny 7, amin'ny 7, amin'ny 1 ary amin'ny ray sasany tolakandro de misy fotoam-bavaka lehibe mbola veriko ihany ataonay sy tanteranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany fotoam-bavaka izany ary eo fanatrehany. Tongavy ianao andray ny anjara voatendry zay fanomanin'Andriamanitra ao, afaka hitondra fivana magaga ao fiainanao. Ny anetanako de hoe aza mangatakandro fa fotoanan'Andriamanitra izao ary matoa ianao mahita ty afatra ity de hoy aminao tena Andriamanitra mihitsy nefa nanokana ny fotoan'androany mba anaranao zavatra zao, mba inonao fa Jesosy ny lakile amin'ny fiainana, tsy ato ambonin'ny tany fa hatramin'ny fiainana mandrakizay. Ka tena risaotra sy mivoninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ho amintsika rehetra ny fiadanana. Ivavaka isika ary tompo, petrao amin'ny fonao ny tananao ary fa hivavaka ao anao ako. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aho, afaka nitondra sy nampianatra izany tenin'Andriamanitra izany teto. Niza nanaraka ty fandarany ty Andriamanitra marary, manana olana, fatorany demonia, amindro fo izy amin'izao fotoana izao.
ianao Jesosy le tsy miova tokoa masy an'io ary mandrakizay ka mamindra fo aminy ianao didina ny loharanon'aretina amin'ny anaran'i Jesosy mitsara ry aretina aoka hitsahatra ny fanaitainany ary didina ny olana sy ny famatorana demonia miala amin'ny tokantranony miala amin'ny fandarana miala amin'ny fidiram-bolana amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny olona zay voafatotra sitrana ny olona zay marary tain'Andriamanitra amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirary foantsika rehetra samotain'Andriamanitra eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarana iarana fiangonana Refi androndrakely